Fantatrao hoe fa anisan'ny mahatonga ny AVC dia ny stress. Ianao nefa isan'andro dia stressé amin'ny fiainan'ny olona. Le olona tsy taitra amin'ny fiainany fa ianao indray stressé amin'ny fiainany. Roviana ny anambady, roviana ny teraka, ary toy ny anahy, ary toy ny anatavy, angana arary, ary roviana ny viditrano fa 5 taona mbola mipetraka ao amin'ny salon ray aman-dreny, to mbola tsy manana tomobily. Dia ianao no misafidy stressé eo, dia imagine hoe maty ianao satria diso stressé tamin'ny fiainako. Ka isorohana an'izay dia indro anao omeko conseil hiadivana amin'ny stress. Miezaka matory 8 heures par jour. Limitena ny écran bleu à partir à 23 heures dia miezaka tsy mijery telefona mampidina stress be mihitsy iny. Miezaka mihinana fruits et légumes ary miezaka mihinana sakafo ara-pahasalamana fa tsy hoe McDo foana na hoe pain frity foana. Miezaka mitady fialamboly toy ny hoe sport, danse, équitation, manao hamama, manao tricot, manao zaitra, manosika pneu-na mitsabo 4x4 tsy haiko, miezaka mitady fialamboly. Raha leo le coupe karaha tsy mikopaka anao io anao dia mba miovaova coupe indray zany ho sola mota atao dégradé. Mezahana zany anao miezaka makamamo ny fiainanao ianao. Tsy adino no misotro rano. Rehefa tsy misotro rano ianao dia mienzana lalan-drano dia rehefa mienzana lalan-drano iny ianao le stressé dia maty. Dia amin'izay fotoana izay no misoratra amin'ny fiainam-paranao nefa tsy tokony hoe nalahy andray hodany aminy rehefa avy nivahiny 5 taona teto tany. Tsy nahaka anao andray fa ianao no nandefa tokony atao hoe niezaka nitady ny fomba rehetra amonjena andray fa leo miaina ny fiainana. Raha mbola isafidy stressé moa anao fa tsy anaraka andreo conseil reo dia manana code promo izay mpanamboatra vatapaty. Mividy iray dia mahazo iray.